birao vaovaon'ny commune Alakamisy district ny Betafo lamina ny maty teny Mamasina Androany. Tsy manara-dalàna ny tetezamita hoy ny amiral Didier Ratsiraka ary farany olona iray no maty ary telo kosa no naratra mafy tany Ambohimagnakely no niloza mpifamoivoizana. Mbola kafaliana trano tompoko klasy sy tompoko vavy no iarabananao manaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM amin'ity hariva ity indro atolotra anao avy hatrany ary ny Antsipiriany mahakasika izany. Nahazo fotodrafitrasa vaovao ny mponina ao Alakamisy district ny Betafo Omaly biraon'ny lapan'ny tanàna no notokana ny Praiministra Lefitra Ajo Andriananarivelo tamin'izany fanampanazavana. Nitsidika ny vakina karatra ny talata 5 Jona teo ny Praiministra Lefitra Ajo Andriananarivelo natolotra ny mponina Alakamisy anadyvato ao amin'ny distrika Betafo ny birao vaovaon'ny commune fa matsimbola ny primatiora Lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany ny taona 2024 mitetina 3.20 tapitrisa ariary tafiditra amin'ny fanatsarana ny asam-panjakana tolotra ny vahoaka moa izao fahavitana fotodrafitrasa izao. Fotodrafitrasa toy izao dia fanomanana ny fanorenana firenena mihitsy. Atantsika tsara fa raha ny asam-panjakana ity fotony sy voakajy dia sarotra ny heverana fa afaka manorina firenena valintsika tandalana. Dia izay no antony mahatonganay ao ministera rehefa laharam-pahamehana ho an'ny commune ny fanavoazana sy fananganana birao commune vaovao toy izao dia tsy misalasala zay no manome jusqu'à ny commune toy ny Alakamisy nambany toy izao. Ny zava-dehibe dia ny fahatsapahana ny vahoaka fa misy fanjakana marina io ary indrindra ihany koa fa fahatsapahana fa vitan'ny ben'ny tanàna sy miara-miasa aminy ny mikirakira ny volam-panjakana hoentina makany amin'ny fampandrosoana kafitan'ny tetikasa ohatran'izao. Ny tombotsoam-bolana mazava ho azy fa rehefa misy fanapahan-kevitra raisin'ny tompon'andraikitra rehetrarehetra miainga hatrany amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny faratampony satria vahoaka no entina dia tsy maintsy ny tombotsoan'ilay vahoaka no jerena voalohany vao ny tombotsoan'ny tena mpanapa-kevitra. Notsindrin'Andriamatoa Ajo Andriananarivelo manokana teto ny resaka fampianarana izay tokony atao laharam-pahamehana hoy izy raha tiana ho tonga amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mamela ianareo mba hiteny ray mandeha fotsiny. Mikasika efa tapitra zao ny taom-pianarana mba hamporisika antsika menakavy, mba hanentana antsika menakavy amin'ny fampianarana sy fandefasana ny zanakitsika makany an-tsekoly. Marina fa dia mizaka ny mafy tokotra ny isika amin'ny fampandehanana ny zanakitsika any an-tsekoly. Kanefa io ihany ny vahaolana ahafahantsika menakavy mampandroso ny firenena. Ny lehibe ny faritra vakina karatra no nitarika ireo manam-pahefana tany an-toerana nandritra ny lanonana rehetra niarahana tamin'ny Praiministra Lefitra Ajo Andriananarivelo nandritra ity fotoana ity. Lava loatra ny tetezamita mijaly ny vahoaka malagasy hoy ny amiral Didier Ratsiraka ny ambangivangon'izay etiny namana Maritsony. Anisan'ireo nahazo ny fanasana teny anivon'ny fitondrana tetezamita ny filoham-pirenena teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka Iniasy ka tonga tetsy amin'ny kianjabe any Mamasina izy ny maraina teo nanatrika izay fetim-pirenena sy ny fetin'ny tafika malagasy izay. Mahitsy sady mazava ny tenin'ny filoham-pirenena teo aloha ny amiral Didier Ratsiraka ny makasika ny raharam-pirenena eto Madagasikara ary tokony alaina ho lesona sy fakatahaka ny zavatra toy izay ary tokony anajalalana isika rehetra eto Madagasikara fa ireo izay verina fa mpitondra firenena indray no tozary manitsakitsaka ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Efa taona ne zao no mikatso ny firenena, zao no vao mahita fa hoe mikatso ny firenena. Efa vita ny accord d'Addis Abeba, accord de Maputo, avec la charte additionnelle d'Addis Abeba. 12 volana dia mifarana ny tetezamita. Ministera telo na efatra na 5 farafahabetsany sisa tokony nomena, izany laza hoe ndao nareo miady ministera fa za tsy ady ministera. Oentinareo daholo fa nilaza tamin'ny Union africaine tamin'izay fotoana izay. Ary voarakitra ao anatin'ny horonan-peo zany. Tsy mandeha io zavatra ny soniaviny io raha tsy misy fampiarana azy ary misy ery tsy hoe ery tondro na basy
ery manery antsika anatanteraka azy tonga taty tsy nitanterahana le izy ahatra amina malagasy tamin'ity tetezamity ngamba nisy tonga be lehibe indrindra nandeha any Frantsa sy nandeha any Europe ka aizany sazy zao naova matsara fa misy hosaviana raha manasazy ny CES anao satria nanao atsona ny CES raha nanao fahatsona hoe raha ohatra ka tiana sazy inareo ny nametraka ny CES fa tsy za na ny malagasy ny zika sy ny sadeka zareo na ny Nations Unies zareo communauté internationale namorona an'io CES io manina tsy ny HCC nitazomina izy otra mpilaminana ny fankalazana ny matso fankalazana ny fahatelo amin'ny 15 taona ny faleovan-tena malagasy dia tao anatin'ny herika matevina aza izany teny an-toerana ny namana Maritsony. Nizotra mpilaminana ny fankalazana fatelo amin'ny 15 taona nazahoantsika amin'ny fahaleovan-tena tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina io maraina io. Atao anatin'ny herika matevina no nankalazana izany. Tonga namin'ny voninahitra ny tafika malagasy ihany koa ny filohan'ny fahefanahavy ny tetezamita. Teo ihany koa ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ary ireo solitena avy amin'ny masovo vahiny monina sy miasa eto Madagasikara. Ny teny anivon'ny gouvernemanta dia tsapo fa ministra enina no tonga tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay somary nagaga ny rehetra ihany izay rehetra izay. Raha ny resaka teny an-toerana dia ny hoe atao ireo tsy nahazo fanasana. Teo ihany koa ireo izay tsy ato toerana amin'izao fotoana izao. Izay rehetra izay nefa dia midika ny amin'ny hoe naninona ny sasany tsy nahazo fanasana ka tsy afaka nanatrika izay fetim-pirenena izay. Nefa dia mbola mpikambana feno ao anatin'ny gouvernemanta izay tarihan'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta Omer Berzika ihany amin'izao fotoana izao. Toy ny mazatra dia ny safiny andiatafika ny filohan'ny tetezamita ary taorian'izay dia nanomboka ny matso. Tsy nisy fivana ny matso tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina ny maraina teo fa ireo tafika raha ny foloalinda ary ny polisy pirenena sy ny famparatiana ireo fiara mifony vy izay efa tamin'ny finazahoantsika ny fahaleovan-tena no mbola miverina amin'izao fotoana izao. Manana neviny ihany koa nefa ireo olo-pirenena tonga teny an-toerana. Fiaine natao antsika malagasy dia hita hoe tonga daholo tsika. Nefa ny fetim-pirenena zany no zavatra mahafirenena firenena. Ny araba sy nanao teny firaritsoan'ny firenena malagasy ny filoha amerikanina Barack Obama no nazoantsika ny faleovan-tena. Nanambara izy fa vonona iaro ny foto-kevitra milaza fa anjara tokony ho tandrify ny vahoaka malagasy ny hanoka ao anatin'ny fitondrana voafidim-bahoaka tamin'ny fomba demokratika ary ny fanajana ny zon'olombelona sy ny fanjakana tandalana mijoro eo anilan'ny vahoaka malagasy sy Etazonia amin'izao vanim-taona manan-danja izao ary manantena fa tsy ho ela dia ho tatafaverina eto Soamatsara ny fanjakana demokratika. Fanatsara ireo sahirana any amin'ny commune Andoharany Fotsy kosa ny fikambanana Tafi izay miaradia amin'ny malagasy miara-miainga nandritra ity fetin'ny faleovan-tena malagasy ity. Olona sahirana misy 700 napindreo mpikambana ao amin'ny fikambanana Tafi na tanora antoky ny fampantroana ifotona Tsimondrano izay miaradia amin'ny MMM na ny malagasy miara-miainga amin'izao fety natokana ho an'ny malagasy izao. Fahatsapana ny fanampiana miainga avy any fotony moa no anton'izao hetsika ny tanterahan'izy ireo omaly fa 20 volana Jona izao. Zay atao amin'ny association Tafia miara-miasa amin'ny malagasy miara-miainga. Ny zavatra ataonay androany zany dia mizara famezana kely ho an'ireo olona sahirana mba hiatrehana amin'ny fetim-pirenena rapitra mba hitovy amin'ny olona rehetrarehetra izy ireo dia mizara vary sy loatra izahay. Fokotany valo nahazo tombontsoa tamin'izany ka vary sy hena no zaraina tamin'ireo sahirana ny Andoharany Fotsy ireo. Komina iray manana ny targetra hoe mananjara atao voalobon-kilafy any amin'ny faritra avaradrano ihany koa no nankalaza ny fahatelo amin'ny 15 taona ny nahazoana faleovan-tena tany an-toerana ny mpanao gazety ny Andora Andrenarisoa. Tsy navelan'ny komina Ankadikely lafodiso anjara ny mponina miisa 7 alina ao aminy tamin'ny fankalazana ny nahazoan'ny malagasy ny fahaleovan-tena ny androany fa 20 Jona. Taorian'ny fizarana rindrina ho an'ireo ankizy tena anivon'ireo fokontany miisa 7 ao amin'ity komina ity ny alatsinainy lasa teo dia alim-pandisana sy afomanga no ampifalifaliana ny vahoaka alina. Ohatran'ny komina rural rehetra eny angamba hoe misy ny fahaserana ara-bola eny fa naizana zany ary ny eto amin'ny komina dia tsy maintsy ampifaliana foana satria na eo zany fahaserana tsy ny olona rehetra koa no tonga any Mahamasina na ny olona rehetra tonga any Anosy hijery ny afomanga
dia tsy maintsy anjaran'ny komina no mampifaly ny olona eto anivon'ny komina. Fanompom-pivavahana kosa ny nanomboana lalonana ofisialy androany maraina, narahina fandraisam-pitenenana sy matso nataon'ireo mpitandro ny filaminana, ireo mpianatra ary ireo avy eo amin'ny lafin'ny fahasalamana. Mbola nitoy ny ariva teo ihany koa moa ny rindran-kira nataon'ny tarika maro samihafa sy ny afomanga izay aritra hatramin'ny 7 ora alina. Fa toy ny fanao nandritra ny efataona izay dia nankalaza izany fetim-pirenena izany ihany koa ny ao amin'ny komuna Itosy. Fety isan-karazany fanentanana, alim-pandizana no anamariana izany. Hoarahantsika ny fanadihadiana miaraka amin'ny Ninaly Sosombiniaina. Efa nanomboka ny andro ny 14 Jona ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an'ny mponina Itosy, fikarakaran'ny komuna izay nahitana fanentanana sy hetsika isan-karazany no nanamarina izany ka samy zanaky ny komuna avokoa no nanafana ny fety. Hetsika ara-panatanjahantena toy ny hazakazaka bisikileta, baolina kitra, volleyball, basketball, tsipy kanety be ary fanorona no hita nandritra ity fankalazana ny fetim-pirenena 13 ity, fa mbola nisy hetsika maro samihafa ihany koa nentina nanamarana izany ho an'ny anio. Ny toy moa zany androany dia mbola hanao randonnée zay, andeha tongotra zany sy andeha amin'ny bisikileta iaraka izay tarihan'ny be ny tanàna andeha anaty Risara. Iteto ireo fokotany rehetra eto amin'ny komina dia avy eo tonga eto amin'ny komina izay mandeha tongotra sy mandeha bisikileta izay dia miverina indray ireo podium izay toy ny maly misy animation isan-karazany dia ho farananay amin'ny baolina populaire. Niara-ny salata amin'ny komina avokoa moa na ireo mpitandro ny filaminana na ireo sefokotany fa indrindra ireo mponina tany an-toerana amin'ny fandaminana ny resaka fandriampahalemana tamin'ity fetim-pirenena 13 ity, nirindra ny fety tamin'ny ankapobeny, voromaro ihany koa ny olona tonga nanatrika izany teny an-toerana. Fa nisy ihany koa ny fankalazana teny amin'ny komuna Andoharamfotsy sy Alasoro maraina io, ary ao avy hatrany ary ny fanadihadiana entiny Hilda Asinjo. Fankalazana roa sosona no notanterahana teny amin'ny komuna Andoharamfotsy. 5 taona nitondrana ny komuna ny ben'ny tanàna ao an-toerana no mariana niaraka tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena zany androany. Tao anatin'izay dia nisy ny vavakafy iraisam-pinoana natao sy ny lahateny samihafa. Nanatrika izany lanonana izany ny praiminisitra teo aloha ny Jeneraly Charles Rabemananjara sy Andriamatoa Honoré Rakotomanana. Tao anatin'ny fankalazana izay ihany dia nanamarika ny fetim-pirenena ihany koa ny tao amin'ny komuna Alasoro Avaradrano. Nisy ny fitaom-pivavahana nanomboana ny fotoana taorian'izay dia nanao matso ireo mpianatra sy ny mpiasa avy amin'ity komuna ity, ary nisy ihany koa ny fampisehoana 10 mirindra nataon'ny mpianatra avy amin'ny sekoly Atsokajiny. Ireo rehetra ireo dia narahina rindran-kira nataon'ny korala avy amin'ny fiangonana ao an-toerana. Fantohana tanteraka ny fifamoivoizana omaly 20 Jona teto Andrenivohitra toy ny isa-taona noho ny famonjen'ny olona ny arendrina sy ny afomanga. Toy ny isa-taona ihany koa dia tsy tafiditra tany amin'ny faritra Anosy ny intsony ireo fiara ka nisavity ny aka toerana somary lavitra ny Renivohitra. Ho an'ny fety ho an'ny tety amin'ny jiga aloha dia tomefy olona tanteraka ny arabe. Maro tahaka izany ihany koa ireo fiara ka vao maika nahatonga fitohanana teo amin'ny fifamoivoizana izany. Tsy nahasakana ny olona tsy hanao fety tahaka ny mahazatra nefa izany fotoana iray ahafahan'ny fianakaviana miaraka raha teo moa izao fety ny fahaleovantena izao. Fa samy manao izay ho afiny ny fianakaviana tsirairay mba entina ankalazana izay fety ny fahaleovantena izay nitsidika tokantrano roa ny mpanao gazety ny Kolo TV androany. Samy manana ny fomba nankalazana ny fetim-pirenena avy ireo fianakaviana tsirairay. Nisy ny nanomana teti-bola manokana ho an'ny sakafo. Nanao budget manokana kely mba hampiavaka an'le andro amin'ny andavanandro sy ny ananina mba ahafantarana tsara hoe fetim-pirenena le izy. Dia izay moa zao dia tsy maintsy nanao zany crudité kely dia nanao gratin satria mangatsiaka ny andro. Dia poulet sauce dia dessert. Teo koa anefa ireo izay tsy nanomana izany fety izany fa izay teo ampelantanana ihany no nahiratra araka ny fitenenana. Tsisy fa dia izay misy fotsiny nampiasay. Inona ny natao laoka androany? Henan-kisoa sy gana. Nisy ihany ohatra ny zava-pisotro. Dia mividy inona moa? Mividy divay zay dia mividy pontsy. Nazanona izany dia samy nanao izay hampafinaritra ny fiarahana trano ny mpianakavy mba hanamariana ny fety. Fa na dia fa somary adino aza dia mbola maro ihany ireo ankizy no manao tsikona rehefa tonga ny fetim-pirenena tahaka izao. Nanao fanadihadiana mahakasika izany indrindra Hilda Asinjo.
Mepsebery reto zazy reto mikarakara ireo legioma ho andrahoana, anao tsokonina izy ireo. Na dia eny an-tokotany aza ny fanaovan'izy ireo izany isa-taona dia natao tao an-dakozia androany satria avy ny orana. Ho an'ireo ankizy reto, efa fanao ary tsy maintsy atao ny tsokonina rehefa tonga ny 20 jona. Ohatra ny hoe manao kahakaha sakafo dia ilay izy ny ankizy kely no tena mpanao an'ilay izy. Dia ohatra ny hoe ilay izy gotely atao gotely izy matetitetika fanaovana anazy. Amin'ny ankapobeny dia ny ankizy no milalao fa tohana ihany no ataon'ny ray aman-dreny. Noho izany dia avelan'ny neny anao izay fomba ahamasahan'ny sakafo ireo ankizy ireo. Manontany ihany izy ireo indraindray amin'ny fomba andrahoana ny laoka. Amin'ity fetindray mandeha ity aloha dia ohatran'ny tsy dia nahomana firy ny ankizy fa dia ny renim-pianakaviana no nanolotra kely ny anao tsokonina izay neny a. Dia nanome 15 000 neny aty ary anaovanareo tsokonina dia avy eo moa izy zareo manampinampy kely eo fotsiny ndana aty asiana fidianana voatabia ity fa tsy ampy dia tsisy menaka neny dia nampiana indray aloha menaka. Rehefa masaka ny sakafo dia nizokony indrindra no izara amin'ireo kolonga milalao. Fa toy ny fanao rehefa andro fety moa dia maro hatrany ireo toerana filalaovana sy fitsangatsangana izay safidian'ny mponina ankalazana izany fety izany. Saika mandeha manerana ny tanàna n'Antananarivo ny mpanao gazety ny Kolo TV nitatitra ireo zava-misy rehetra manerana ny tanàna. Tony mazatra dia saika ny safidy ny voaka sy tsangatsangana avokoa ireo ankohonana teto an-drenivohitra tamin'ity fetim-pirenena 2024 ity. Nisy hatrany koa ireo toeram-pitsangatsanganana izay misokatra hatrany mandritra ny andro fety. Toy izany ny teto Ambohijatovo sy Analakely izay nahavory sy nahasarika olona maro. Saika mampilalao ny ankizy avokoa ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny tonga teto. Aty zany maromaro misy kilalao mba mahafinaritra ny zaza aty. Fa toy izany ihany koa ireo tonga teto amin'ny toerana fialana voly eto amin'ny Marimasay. Misy ihany ny olona saingy vitsy ihany izany hoy ity mpanome tapakely ity. Ny hena tamin'ity taona ity. Misy kosa nefa no nisafidy hatrany hamonjy ireny toeram-pisotroana ireny. Misokatra hatrany ihany koa moa ireny toerana ireny toy ny any amin'ny Marimasay ihany. Amin'ny ankapobeny dia voromaro ny olona namonjy ireo toerana nisafidiny ankalazany ity fety ny 20 Jona ity. Fanitrangana lozam-pifamoivoizana Matsiravina kosa tetsy Ambohimanga kely alina tokony ho tamin'ny 12 ora teo fanadidina entiny Hilda Asinjo. Olona iray no maty avy hatrany, telo kosa nentina aingana teny amin'ny hopitaly rehefa tena naratra mafy. Araka fitantarandreo nanatro maso dia nisosososo ilay kamion ka nidona tamina tamboho ary nifoaka olona tao anatin'izany. Avy eo dia nivarina tao anatina tanina mangahazo ity fiarabe ity. Soa ihany hoy ireo nanatro maso fa efa dilan'ny lera nahabe ny olona avy nanao arendrina izany ka dia vitsy ny fahavoazana fa raha izany dia faty mikararana no hita teny. Efa nandalo teny an-toerana ihany koa ny tompon'ilay fiara raha ny filazan'ny olona hatrany. Fa rehefa saramanitra tahaka izao ihany koa dia maro ireo mpikarakara lanonana no miantso mpanao hira gasy sy vakidrazana. Ilaina noho izany ny miantso azy ireo mialoha ny fotoana noho ny amaro ny antso voarainy fanadidina avy hatrany. Raha nitarika Randria Ernesta zanany manokana aloha izay ahitana mpikambana 20 dia tsy mipetraka ao anatin'ny taona iray fa feno avokoa ny fandaharam-potoana. Miezaka ihany koa izy ireo ny amin'ny zava-baovao hatrany na amin'ny alalan'ny mozika na ny tononkira na ny akanjo izay misolo isaky ny 10 minitra na ihany koa ny kojakoja maro samihafa. Rehefa ohatran'izao dia tena betsaka tokoa maka anay amin'izao fa ny olana fotsiny dia ndraindray olona fa tara vao maka dia lasa mampalahelo ny sasany izany. Feno tena feno mihitsy izao fotoana anay satria androany zao zay izay hitanareo eto Manamboly zao raha pitso zay manjaka andrina fa feno mihitsy amin'ity herinandro zany feno mihitsy. Ho anay Randria Ernesta zany tsy misy vanim-potoana fa na ririnina na fahavaratra na loloha taona dia manao foana zay satria mety aminay daholo zany na mariazy na soratra na vodiondry na famadihana na asoavana na événement ngeza be ireny fety be ireny ohatra mety aminay daholo. Vakidrazana no vaozana fa tsy miala lavitra amin'ny fototra ny angan'ny vakidrazana hatramin'izay. Io no mampiavaka ny tarika Randria Ernesta zanany. Ny traikefa efa azony nitarika hatramin'izay nivezivezeny tany ivelany no nentiny izy ireo nanampiana ny fanananany. Ilaina ho izy ireo ny misokatra amin'ny tontolo hafa mba hanaraka ny toetry ny andro sy ho tian'ny olona hatrany ny zavatra atao. Dia iny ihany koa no namarana iny fampahalalam-baovao iny isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mamay fotoananao amin'ny rahampitso tahaka izao indray veloma tompoko.